am'izao ora iresantsika zao a ny SRMV na ny sampana Panisavato eny anivon'ny distrika zay nahavoaray 100 isanjato ny antota taratasy fitanana-tsoratra mirakitra ny voka-pifidianana avy ao amin'ny birao fandatsahambato rehetra ao anatin'ny distrikany dia misy 420 zany hoe SRMV telo zany sisa no mbola miandry ny PV vitsivitsy avy any amin'ny birao fandatsahambato any aminy rehefa ho tonga ireo PV amin'ny bureau de vote andrasan'izy ireo dia feno tanteraka ny antotanisa. Ny antotanisa faharoa amin'ireo SRMV 520 manerana ny nosy dia 420 no efa tonga amin'izao ora iresantsika zao. Zany hoe amin'ireo 520 SRMV amin'ny distrika 520 dia 420 no 420 no nahatonga ny antota taratasy mirakitra ny voka-pifidianana efa vitan'izy ireo kirakira avy any amin'ny tsirairay avy. Ary farany antotanisa tsara ho fantatra distrika telo no ahitana hatreto ny PV de carence na ny antsoina hoe fitanana-tsoratra ahitana fototra ny tsy fanjarin'ny latsabato tany amin'ny birao fandatsahambato sasany. Ka amin'ireo distrika telo ireo dia ny distrika an'Amboasary dia misy PV de carence roa. Ny distrika ny Betroka dia misy PV de carence iray ary ny distrika ny Mampikony dia misy PV de carence roa. Ireo zany no antotanisa tsara ho fantatsika ary efa hitatsika raha teo atoriana ato moa zany fa efa mananika ny 900 isanjato mahery ny voka-pifidianana vita kirakira ary raha izao afaka hanampandehantsika izao dia izay no hidirana amin'ny tapany faharoa ho resantsika dia ny hoe satria raha ny vinavina raha ny antso atarby sy ny fandamina iarahana amin'ireo ratsamangaika sy ny manerana ny nosy dia rampitsoalina no ho tonga eto avokoa ireo tena trapara ireo distrika trapara ny resako dia eo amin'ny distrika telo efatra eo izy ireo. Noho izany dia manapa-kevitra ny voamera-pirenena mahaleo teny misahana ny fifidianana fa dia ny alakamisy fa 17 ny volana Desambra amin'ny 4 ora tolakandro no ho totosaina eto amin'ny foiben'ny seni eto alarobia ny fampahafantarana ampahabe maso ny voka-pifidianana vonjomaika feno tamin'izao fiodinana faharoa ho amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika Madagasikara izao.